Ngambany tsy ho lava resaka na tavi-resaka lava be fa tonga ngambany atao ady nombany Krijala zany dia ny masony potsehina fantatrareo tsara fa maro ny vaovao izay miely tato ato ataony manamboninahitra ambony mpitsabo iray ao amin'ny tambanjotra serasera maro samihafa. Ny ankamaroan-jahatra voaresaka ao moa zahatra tsy marina ary efa niparitaka ilay izy a kanefa ny fotoatiny zany rakitsary zany dia fanasaketana olona fanendrikendrehana olona maro samihafa ary anisan'izany ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny fitantanana ny tany sy ny fanjakana, eo koa ilay olon-trotra, eo ny mpanao gazety ohatranareo. Izay rehetrarehetra izay no nahatonga anay hoe aleoha ny fanampahazavana anareo satria lasa raha ohatra ka tsy manome an'izay fanampahazavana izay zahay dia lasa feon-dakiloha sy tokana no heninareo. Tsy izay nefa ny tiana tongavana fa mba maheno koa nareo inona marina ny tena votoariny tiany ilay zavatra voaresaka ao anatin'ireo rakitsary ireo, inona amin'ireo no marina, inona amin'ireo tsy marina, dia misy fanazavana amin'izay a inona ny tsy fahamarinana miaraka amin'ny profo izay ilaina mahakasika amin'izay. Ngamba ny atomboka amin'ny tenako satria za no araky ny tenin'ny talehan'ny seraseran'ny ministèren'ny foloalindahy teo za no vice amiral Assane Bemariviano, secrétaire général ny ministère ny fiarovany foloalindahy moa zany amin'izao. Izaho do voatendry tsy hoe voatendry eny karazana voatendry ihany satria ny fahendrena ny filohan'ny komity mpitantanana amin'ny ty CNSO ty dia tsy anarana no tendrena fa ny asa, zany hoe tsy désignation nominative fa désignation fonctionnelle. Raha olona hafa no teto amin'ny toerako teto secrétaire général hafa dia iny secrétaire général iny ihany no filohan'ny komity mpitantanana nyty hôpitaly CNSO ty. Zay zany aloha hazava tsara fa fonctionnelle izy fa tsy nominatif. Ny mombamomba anah ngamba no ampitaiko aminareo dia amin'izay ho hitanareo ihany mba hahafahanareo tonga dia manao hoe inona kay ny voalaza n'ilay rakitsary dia inona ny tena izy satria mino hafa ngambany za mahafantatra ny tenako manokana. Za dia nivoaka tamin'ny andiany manokana fahavalo tao amin'ny akademia miaramila 8e peloton spécial satria izay le niteneniko teo tao amin'ny rakitsary izay miely dia hoe miray andiany ndray mihira tamin'ny tale général teo aloha ny tenako izay diso satria ny tale général ny hôpitaly miaramila CNSO teo aloha dia nivoaka tamin'ny andiany manokana fahasivy zany hoe zandrinay zany. Donc zany tsy marina le filazana hoe niaraka nivoaka tao amin'ny akademia miaramila ny tenako sy ny tale général ny CNSO teo aloha. Manaraka an'izany ny tale général ny tale teknika lefitra izay io manamboninahitra ambony mpitsabo io dia mbola amperinasa izy amin'izao. Inona ny antony? Satria io olona io dia mbola tsisy fanapaha na arrêté navoaka ny ministèren'ny fiarovam-pirenena ny ministèren'ny foloalindahy nanala azy amin'ny toerany fa amin'izao kosa izy tsy tonga ny azy nanomboka tamin'ny andro izay nampiantsoany ireo mpanao fanadiadiana tany amin'ny Tobra tsy mandrafy tsy tonga ny asa izy tamin'io andro io dia nitomo avy eo tsy tonga ny asa izy dia nandeha ny fanadiadiana dia mandraky ny androany fa mbola tsisy an'izany arrêté manala anazy amin'ny izay asany zany. Fa kosa ao anatin'ny sata mifehana i manamboninahitra na manamboninahitra ambony na manamboninahitra généraly dia mandeha ihany ny fotoana fempotoana zany hoe misy fempotoana ahafana manao absence non motivé hoe tsy fahatongavana
tsy voamarika na re tsy voapofo. Dia avy eo miditra amin'ny melalidala koa me mandeha fotoana dia avy amin'izay hoe absence miala amin'ny absence temporaire non motivée dia miditra amin'ny désertion en temps de paix. Zany hoe désertion amin'ny tany tsy miady satria efa mitombo le fotoana zay tsy mahay ho azy sy tsy nandraisany ny asany satria fantatsika tsara fa avy eo nitsoky io olo io dia nandefasany sampana mpanao fikarohana tany gendarmerie tany amin'ny Tobra Tsimbandrava avis de recherche izy zany hoe filazana fikarohana ary mandrakitiny androany mbola tsy hita izy dia tapotapoka teo nisy an'iny rakitsara iny ny ely tato anatiny tambanjotra tseratsera tsy anao ataoko hoe fanamarinana fao be anjajahatra ny teneniny rehetrarehetra mba ataoko eto fa zany hoe mety songaiko ihany tsirairay amin'ireny fanakianana zay tsy maripototra nataony ary naheliny tao amin'ny tambatsotra tserasera reny. Ohatra fotsiny zao misy reresaka hoe nanomboka nidiran'ny tato no niroborobo be ny trésorerie ny hôpitaly Sinso tsy mariny zany tompoko satria io olo io manambonahitra ambony tsabo niditra tato tamin'ny volana septembre 2023 ny firoboroboan'ny trésorerie teto anivon'ny hôpitaly Sinso dia nanomboka mai juin 2023 satria voatendry tamin'ny volana martsa 3 ny tale général vaovao tale général vaovao dia ny professeur médecin général Laoudi izy no voatendry ary mitondra fanovana be da be izy mba tsy hoe mitoraka voninkazo aminy fa iraha mahita ary hita ny ezaka rehetrarehetra zay nataony raha tsy teny fotsiny afa-tsy misy logiciel vaovao zay napetrany ao amin'ny bureau de session afana manara-maso ny vola miditra sy mivoaka zany hoe mimiena be da be ny perte en ligne mikasika an'izay vola miditra sy mivoaka zay raha izay nisy koa fahatongavan'ny scanner tamin'ny mois de septembre 2023 ary io no ararotin'io manamboninahitra ambony mpitsabo hoe za tonga tao nyroborobo ny trésorerie ny hôpitaly fa ny fahatongavan'ny scanner vaovao teto anivon'ny hôpitaly no nampitombo an'izay vola niditra tao amin'ny trésorerie ny hôpitaly zany zany hoe zany ny fanandrify tamin'ny fanendrehana ny tale teknika lefitra io manamboninahitra ambony mpitsabo ny fahatongavan'ny scanner dia misy fiovana tamin'ny fahatsarana ny trésorerie tato amin'ny hôpitaly. Misy ihany koa ny fanasoketana isan'izany ny tenanay tato an'izany hoe nanodikodina vola mitentina 400 millions d'ariary misy vola voadikodina zany anto na zay ninam-bola na ny tale général teo aloha no nanodikodina ny vola tsara ho fantatrareo rehefa nanao ny famindram-pitantanana zay sy ny secrétaire général teo aloha zay midimbiaso tsy hita taratra tao amin'ny famindram-pitantananay zany hoe misy vola voadikodina zany donc zavatra tsy maro-pototra zany satria ny CRCM cotisation retraite caisse militaire dia ny agent comptable ihany no afaka manao ny fandoavana an'io ary alohany any amin'ny trésor public fa tsy araka voalazan'le rakitsara aloha any amin'ny any faravohatra ny CRCM sy ataony représentantny tato amin'ny hôpitaly misy zavatra ihany no somary
mampalasa kely ny saiko ngapany tsy mahadiso raha ohatra ka mitelikely aminareo a satria natalanjona ihany izy fa aleo ataoko mihitsy le genèse n'izy hoe décret 2001-264 ty izay nivoaka tamin'ny 28 mars 2021 amin'ny chapitre 2 section 1 article 5 vakiko aminareo mihitsy hoe iza daholy no anatin'le conseil d'administration ny hôpitaly Senchou. Vakiko amin'ny teny vahiny izy ty fa azavaiko ihany amin'ny teny gasy. Le conseil d'administration comprend les membres suivants: le président désigné par le ministre chargé des forces armées, io le secrétaire général, miampia commissaire au gouvernement issu du contrôle financier, c'est le ministre de l'économie et des finances manindra ary io loa de inspecteur général de l'État. Zay ny faharoa. Le ministre des forces armées koa manindry olona roa samihafa manampy an'le voatondro tetsy ambony de ny directeur central de santé militaire ndray de ny DAF ministère des forces armées ny faharoa. Manampy an'ireo olon'ireo misy membre telo amby folo. Anatin'izay membre telo amby folo zay misy représentant du ministère chargé des finances, misy représentant du ministère chargé du budget, misy représentant du ministère chargé de la santé, misy représentant chargé de la fonction publique et des lois sociales, misy représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique, un représentant de l'état-major de l'armée malagasy, zay sous-sem en charge de l'organisation nous voter nous, un représentant du commandement de la gendarmerie nationale malagasy, de ni leftra voalohany commande ny gendarmerie pirenena no misolitena amin'io, de misy organe consultatif au niveau ancien sous, de misy représentant personnel miaramila, de misy représentant ny personnel civil. Zay no membre ny comité fitantanana conseil d'administration ny hôpital. Fa kosa zay le mimpahatalanjona kely ana reto olona hitanareo reto mivory foana rehefa misy fivorian'ny filankevim-pitantanana, zany hoe misy membre telo amby folo miampy an'le olona désigné anankitelo, miampy ny DG tale général ny l'hôpital, ny tale général lefta l'hôpital, ny tale ny technique, ny tale ny fitantanana, ny tale ny fitantanana lefitra ary ny tale technique lefitra nio général io zany. Io olo nefa no amba tany no mahatonga nyty resaka mifamahofao be ty. Ny mahatalanjona anahy de zao mivory foana izy miaraka aminay manatrika ny réunion rehetrarehetra zay ataonay intelo farafakely na inefatra isan-taona, tsy miteny izy, tsisy fahana-takonam-bava eo afaka miresaka daholo rehetrarehetra, afaka manontany raha vao misy mampiahiahy de manontany hoe ahoana zao, afaka miantefa na mitakle tale général lefitra na mitale général na mitale technique na mitale ny fitantanana, tsisy fanakianina. Ny zavatra any asaina somary misitaka kely zareo rehefa hivote an'le zavatra proposé ny hôpital amin'le conseil d'administration, eo no asaina misitaka satria tsy miparticipe amin'le vote zareo. Avy eo miverina miditato telo amby roapolo sy roa arivo volana septembre tonga tato maninona androany 3 mai sa 4 mai androany fa tsy haiko 4 mai dimy amby roapolo sy roa arivo no voaka zay rehetrarehetra zay. Zay no somary mahatalanjona anahy kely raha nahita nanatsikaritra zavatra tsy milamina tokony efa nivoaka angambany zay tany amin'ny faraparan'ny volana 3 amby roapolo sy roa arivo na fiandohan'ny volana 4 amby roapolo sy roa arivo, tsika nefa zao taona 5 amby roapolo sy roa arivo. Mety anareo angambany no fanazava mety mazavazava kokoa aminareo izy, en tout cas somary mahatalanjona kely any. Eo koa vao resaka atao raha resaka fanasoketana de misy ny madama anankiray zay voatendry officialy ou attaché de presse ministère des forces armées de tsy zany Faramatoa Griffin.
zay voasoketa miaraka ministera foloalinda tsy haiko inona minina sakaiza minina minina mahazo avantage zay zao no mahita an'izany misy avantage ve resinio particulière resinio madama io ao amin'ny ministeran'ny foloalinda tsy mahita an'izany zahay anaporofona an'izany tsotra fotsiny io ramatoa mipetraka somary lavidavitra eny Antananarivo ny asanareo nefa ndandray amin'ny andro alina mbola mandeha foana dia rehefa manaritra anazy modeny indray somary matahotahitra izy dia ny ministre délégué en charge de la gendarmerie no nanome azy aleo meko anao reto mba hiaro ny ainao sao dia misy maninonina ianao rehefa mody anatokantrano afaka manao ny asanao amin'ny alina inao fa fantatrareo daholo angamba ny nahafantarana an'izay madame Griffine zay dia manao ny fandaharana isaky ny lahady ndray mandeha isaky ny volana zay manao reportage izy mikasika ny hery fiarovana sy ny filaminana eo anivony ministre zay no anaran'ilay fandaharana zay ataony ministera ny foloalinda gaga fa fanasoketana fanaratsiny vaovao tsy marina daholo fa fitiavana fotsiny miteniteny zavatra zay tsy tokony ho isy ary tsy misy mihitsy no iresahana an'izany maromaro ny zavatra teneny zay efa teneniko aminareo teo hoe tsy ho tany isaiko eto daholo fa ny ambangovangony fotsiny no resahako aminareo mikasika ny finanam-bola ny secrétaire général ny tena sy andriamatoa ministera foloalinda zany angamba ny mety efa navidy sambo adiko ny budget ny hôpital des budgets autonomes gestion autonome ny komity tatanana conseil d'administration no manapaka amin'ny rehetrarehetra na ny fampiasana ny vola zany na ny zavatra hoetretina ho atao hoe anatsara ny rindrina na andoko na ohatr'izany tsy maintsy ny conseil d'administration no manapaka azy tsisy afaka mandray fanapakevitra satria zao SG za PCA de tonga de aka vola ohatrao amin'ny trésorerie tsy afaka manao an'izany mety eo ihany angamba ny monsieur le DG antsony gendarmerie de refait uranga io fa tady vadika ny atoany tiako tenenina de tsy afaka manao n'ino na de ataontsika hoe sanatry in'izany nanana zany eritreritra zany ny tenako sy ny tenany ministre ny foloalinda de tsy afaka manao an'izany zay satria feheziny le satany fe ty hôpitaly miaramila Semso ity nisany voateny koa ngamba ny songaiko ihany ty nisy fahafatesan'ny olona mamo toy ivelany teo de nagaga nefany tonga de toeram-pivarotana zava-pisotro mahamamo ray tonga de tao no nakatona alaina daholo ny entana tao de nakatona le fivarotana nataon'io manamboninahitra ambony mety anytany anareo ngamba nza hoe raha ohatra ka mety mivoaky na tsy haiko hoe zoma magnifika kely sabotsy de sotrosotro tany nefany io olo io maty devant ny hôpital taiza moa nafatarina fa tokany sotrony tamy toerana ohatra zao io no nafaty anazy na tonga anazy mamitapo tonga de efa diligente hoe ato mampieritreritra kely any tonga de io ny tondrana maramila nanaovana ohatran'reny tsy haiko embuscade reny satria misy intérêt ny hafa zay anjaranareo nikarika momba an'izay intérêt an'izay na tonga an'io fivarotana io nakatona anisan'ny zavatra voalaza tao anatin'le rakitsary na ely ao anatiny tambanjotra tserasera daholy izay maromaro izy ao misy ny resaka salama fifandraisan'ny hôpitaly amin'izany salama zany tsisy resaka financier mihitsy fividianana fanafody sy entrant zay ampiasaina ato zay no ataony DG par intermédiaire ny DAF sy ny DAFA no ataoko hoe zay no relation financière nanana amin'ny salama fa tsy manana relation financière amin'ny salama zany ny ato amin'ny hôpitaly zay ngamba ny raha ohatra ka fitipitinina fohifohy ny zavatra rehetrarehetra voalazany tao amin'ny rakitsary
zay naparitany teny amin'ny tambanjotra serasera reny.